midina zay ny makasika an'iny fa ny favalo ambe folony volana jona lasa teo kosa dia nisy ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny FMI nisy ny fanampiana izay natolotra izy ireo ho an'ny Madagasikara nitetina 7.7 faingo ray tapitrisa dolara amerikana io fanampiana io. Vola mitentina 3.5 tapitrisa DTS na 7.7 faingo ray tapitrisa dolara amerikana no fanampiana ny menitaim-bola iraisam-pirenena na ny FMI. Vola izay natokana nampiana maika ny Madagasikara ary tafiditra ao anatin'ny FCR na ny facilité de crédit rapide. Ampidirina ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana io teti-bola io entina ampiasaina mitetika asa lahara-pahamehana. Ny fitondrana amin'ny alala ministeran'ny raharaham-bahiny dia maneho fankasitrahan'ny fitondrana malagasy ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny FMI ary ny hitondran'ity rafitra iraisam-pirenena ity fanampiana ho an'i Madagasikara. Fanampiana izay entina ho hiatrano ny fanambaran'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ampiasaina amin'ny fanarenana ny firenena araka ny vina fampandrosoana ny volavolain'ny filoham-pirenena ao anatin'izany ny fandrafetana amin'ny politika ara-toe-karena. Ny gouvernemanta malagasy izay mametraka fa fanavozana ny fifandraisana eo amin'ny FMI sy ny fanohanana ny fanarenana ara-tsosialy sy toe-karena ny fihetsika izay nataon'ny FMI. Manome hery ihany koa ny fitondrana malagasy ametraka tontolo ahafahana mampandroso ny toe-karena ary adina amin'ny fahantrana.